miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo riavana. Alahady 17 volana Jiona raiky amin'ny 20 alahady faharoa manaraka ny Trinité. Alahady faharoa ihany koa natokany fomba FJKM hitrotrona ambavaka ny sekoly ny FJKM manerana ny sahana. Alahady mbola ibanjinantsika ny voahevitra hoe anorenana ny maha kristianina ny finoana. Omantsika ny bokin'ny Salamo. Salamo 7:30. Salamo 7:30. Raisitsika ny 9 voalohany ka hatramin'ny 11. Rehefa malala rehetra amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary mandrakizay, avy amin'ny fanahy izay eo anoloan'ny seza fiandrianana ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany. Amen. Iary hitsangatsika ny voninahitra ny tompo. Iaratsika mamaky ny Salamo 7:30, raisitsika ny 9 voalohany ka hatramin'ny 12. Ary tsy mipetraka tsika raha tsy vita ny hira sy ny vavaka fiderana ny anaran'ny tompo. Salamo 7:30, 9 voalohany ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, miobi an Jehova ianareo olo marina, fa mendrika ataony olo mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehova ry ny mokanga, mankalaza azy amin'ny valito folo, mihira fiaraham-baovao azy, mitendre tsara amin'ny fifaliana. Fa mahitsy ny teny Jehova ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, enika ny famindram-pony Jehova ny tany. Ny teny Jehova ny nanaovana ny lanitra ary ny fofinainy nanaovany ny mampiavosa ny rano ao an-dranomasina izy hotona atao tantara. Mitahiry ny ranon'alina aoka tahotra ny tany rehetra, aoka angovotra eo anatreny ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy miteny diary izany, izy no nandidy dia mitoetra mafy izany. Jehova mahafoana ny fisainany rafitsy amin'ny hafa, mahatsinotsinona ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehova maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony maharitraritra ny taranaka faramandimby. Amen.
hiary vavaksika isaoranay ianao Andriamanitro eny isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao mitory ny fahagagana ataonao ny olona ko ankehitriny vory eto an-tranonao izahay miompom-po amampanay idera sy isaotra anao indrindra amin'izao alahady ombonany itrotronam-bavaka ny sekoly FJKM izao. Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra masina ianao, koa manatonanao amin'ny fomba bebaka manoloana izany fahatsaranao sy ny fitiavanao ary ny fahamasinanao izany izahay. Fa ratsy izahay tsy nahay nity araka izay tokony ny tiavana anao sy ny namanay, ary tsy nandeha tamin'ny fahamasinana araka ny nanafaranao anay. Koa mifona aminao izahay Tompo, mamelany elokay. Ary misaotra anao izahay fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra tokoa ianao, ary maro-po sady be famindrapo. Misaotra no ny famelan-keloka raisinay amin'ny finoana ankehitriny izao no ny rano Jesosy zanakao mpamonjy anay. Ny fanahinao ary no aoka hiara-iasa mahery ao anatinay, ka aizanay manolotra ny tenanay ho fanatitra velona sy masina ary sitraka ao Andriamanitra ray. Ary izany ny fanompoam-pivavahana tokony ataonay indrindra amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Dia mbola faly manantitra ny arahaba amintsika rehetra ry havana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Amin'ity alahady 17 Jona ity dia alahady natokany fobe FJKM hitondranam-bavaka ny sekoly FJKM manerana ny nosy. Arak'izany dia saika raharaha mikasika ny sekoly FJKM ny raharaha ivelany ampitaina amintsika. Avy amin'ny seminaire FJKM Ambatobe-Vanja. Ny talen'ny seminaire Ambatobe-Vanja, ny biraon'ny komitin'ny fankalazana noho ny 20 taona ny sekolin'jazavavy Ambatobe-Vanja sy ny 70 taona ny seminaire FJKM Ambatobe-Vanja ary ny rehetra eto amin'ny seminaire dia maneho fisaorana ny mpitandrina sy ny birao-mpiangonana ary ny kristiana rehetra eto anivon'ny FJKM Ambohitately noho ny fanekenareo ny fiara-miasa tamin'ny nanomezanareo anay ny fiangonana na ahafahana nanatanteraka ny fanompoam-pivavahana ivon'izao fankalazana izao omaly sabotsy 12 Jona teo sy ny fanomezanareo anay ny vola amin'ny tetina ray hetsy ariary hoenty manantanteraka izany fotoam-pankalazana izany. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny hamaly fitianareo araka ny soratra masina hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavanareo ho voninahitry ny anarany. Université FJKM Ravelozone. Mbola misy ny fandraisana mpianatra ho amin'ny master en informatique, gestion, communication, multimédia ka ny 17 Jona no hanomboka ny fianarana. Ny fananana mpampianatra zadraraha sy ampitraikefa, fahazona ny fankatoavana ara-panjakana ny diploma izay avoakany ary indrindra ny fitaizana ara-panahy dia tombony lehibe ho an'ireo mpianatra mivoaka eo amin'ny Université FJKM Ravelozone. Ho an'izay liana ary dia afaka manantona eny amin'ny Université FJKM Ravelozone eny amin'ny Gilpina Pandrana akaikin'ny Tabita na manantona ny fandrarana raha an-tany ny laharana azahoana azy ireo. Samihafa rakim-pisaorana voaray tamin'ny alahady lasa teo. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fahazavana. Atolo vola 2 hetsy ariary ho an'ny mpitandrina sy ny AFF. Rakim-pisaorana 9 alina ariary tamin'ny 8 vola. Isaorana neny anaran'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay ho an'ny fiangonana. Rakim-pisaorana voaray tao anaty fanatazan-drakitra tamin'ny alahady lasa teo. Avy amin'ny fianakaviana iray manolotra vola 2 hetsy ariary ho an'ny mpitandrina, ho an'ny sampana fifoazana, ho an'ny korala mainty milaly Ambohitately
ary ny fiangonana FJKM Ambotately. Ary farany, mahay ny zavadrehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Misaotra ny tompo izahay fa vita soamantsara ny fianaran'ny zanakay ary mangataka ny fitsimbiana ny hatrany, manolotra vola 5 alina ariary ho an'ny kantine ary mangataka hira FFPM laharana 7:30 hira FFPM 7:30 ny andininy voalohany. Amin'ity taona ity ry havana dia feno 20 taona ny niarantsika tamin'ny mpitandrina Rakotina Valina Maoly teto amin'ny FJKM Ambotately. Koa aorian'izao raharahany fiangonana izao dia isy solotenan'ny komity anazava amintsika ny fizotran'izany fankalazana izany. Dia hiakatra ety arak'izany ny solotena avy ao amin'ny komity fa 20 taona niarana no niaraka tamin'ny mpitandrina Rakotina Valina Maoly. Faly miravantsika mpianakavy ny finoana ry havana. Fivaliana ho anay komity ny fankalazana ny 20 taona niarana no tampitandrina no hitondra dindinika fohy ny amin'ny izay mety ho fanentanana ny amin'ny fotoan-jobily lehibe izany. Ny teny izay noraisina mba hitaritana ny fotoana rehetra mandritra ny fankalazana dia izay hitantsika eo amin'ny Galatianina 5:5 ny 7 amin'ny tapany 2 izay milaza hoe famifanompo amin'ny fitiavana. Ny 20 taona ny rahana tamin'ny mpitandrina Rakotina Valina mianakavy teto amin'ny fiangonana Ambotately dia toy ny voanomaly. Raha mijery antsika tsirairay eto dia mahatsiarotsika hoe tamin'ny fotoana inona no nandraisan'ny mpitandrina izany fotoana ny rano nanompo ny fiangonana izany. Andro lehibe, fotoana lehibe ho an'ny fiangonana ry havana izany fankalazana jobily 20 taona ny rana tamina mpitandrina izany. Tsy dia misy loatra ankehitriny ny ndeha ataontsika hoe fotoana jobily mihoatra ny 20 taona ho an'ny mpitandrina anankiray satria matetika dia voafetra ny taona izy ireny noho ny fialan-tsasatra amin'ny fisotondronono. Noho izany dia ny fotoana 10 taona ny 20 taona ny 20 taona nanompona tamin'ny niaraka tamin'ny mpitandrina dia ho raisina ho zava-dehibe tena lehibe ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana. Izany indrindra no mahatonga ny komity mijoro eto ankehitriny ny amin'ny fanentanana antsika ny amin'ny fanokafana ny fotoan-jobily amin'ny 4 Jolay 2024 ho avy izao. Marina fa ao anatin'ny fotoanan'ny fahasahirana antsika na amin'ny resaka ara-pahasalamana. Mbola tsy fantatra mandra-pahatonga an'izay vaninandro izay hoe manahoana ny mety ho fepetra ho raisina ny amin'ny isan'ny olona anatsika izany fotoan-dehibe izany. Araka ny fantatra aloha hatreto dia izao raha antsika mahita izao tsy mihoatra ny 100 isika atao anatin'ny fiangonana. Na ezahana ary hitsainy telo ny fiangonana dia 300 ny dikan'izay. Itsika kanefa andalo an'ilay fotoan-dehibe. Izany indrindra no mahatonga anay anentana antsika tsirairay avy ny amin'ny isam-pianakaviana aloha voalohany indrindra. Ifanentana antsika isam-pianakaviana izay niarana nompo tamin'ny mpitandrina tao anatin'izay 20 taona izay farafakely dia mba hiaraka iombom-bavaka, hiaraka hitsotro am-bavaka ny fotoana, ny fanomboana amin'ny fotoana amin'ny 4 Jolay ho avy izao. Hoezahana ny fanaparitahana, hoezahana ny anaovana direkta ny fotoana amin'ny 4 Jolay amin'ny tambamindrotra serasera izay efa fomba fanaontsika eto amin'ny fiangonana moa izany
raha misy mifanatsarana tokony atao dia ho atsaraina angamba le izy fa mba isika rehetra niaraka tamin'ny mpitandrina tao anatin'ny 20 taona na ny eto toerana na ny any ivelany dia mba hifanentana ka ho raisitsika ho tena fotoana lehibe amin'ny 4 jolay io ka nisy tokantrano dia alokana toerana miakandro tsara ohatsy aty am-piangonana anatsika an'izany fotoana izany eo am'lohanan'ny telefona na eo am'lohanan'ny televisiona atsika amin'izay fomba hifanentanana sy fomba afahantsika mijery an'ilay fotoana lehibe fa ny zava-dehibe dia hoe atsiaro marina amin'ilay fiombonam-bavaka isika amin'ilay fotoam-panomboana amin'ny 4 jolay io dia mba isika rehetra no miaraka na dia zampy any ary no anatsika eto na dia telonjampy any ary mba nianarivona atao anatin'ny fiangonana Ambotately izay niara-ny aina tamin'ny mpitanjona Rakotona Valina Maholy mianakavy kely teto na ireo vita batisa na ireo niraisina ho mpanjay na ireo namasinina teto ny mariazy na ireo olona nahazo fahasoavana rehetra niaraka tamin'izany mpitandrina izany dia mba hiaraka tsika amin'io fotoam-panomboana io. Izay no fanentanana fohy tianay atao amin'izao fotoan'izao ny andinindininy dia ho fantatsika mendalana iny ihany satria tsy maintsy mandamina tsara isika mialohan'ny hitenenina anazy satria araky nyteneniko teo somary manahirana ny fandaram-potoana eto amin'ny fiainan'ny fiangonana eto amin'ny fiainan'ny firenena noho ny antony irahantsika mahafantatra fa afantotsika aloha amin'ny 4 jolay 2024 ny fotoanatsika ny fanomanantsika ra-panahy rehetra dia misaotra atsika ny eno indrindra fa itsika izay manaraka izao fandarana izao any anatin'ny telefona na any anatin'ny tokantrano tsirairay avy any dia mba hifanentana isika amin'ny alalan'io tambanjotra io satria olo izao ny fitaovana akaiky indrindra atsika akoatran'izay fanentanana hafa ny eto atao dia misaotra indrindra tompoko amin'ny anaran'ny tompo mankasitraka. Misaotra ny ao amin'ny fandarana sy ny fanentana mikasika amin'ny 20 taona na mpitandrina ny teto Ambotately ny mpitandrina Rakotona Valina Maholy ny mianakavy ko dia samitsika mandray fitandrifotsika tsirairay avy reny dia ao malala ny tenin'Andriamanitra aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny ofo rehetra ny alohany anatanterahana ireo tompon'anjara ny famakiana vavaka sy ny famakiana ny teny soratra masina dia horedontsika ny hira ao valahatra ao amin'ny fafana 770 andiny 23. Isika anaraka ny fivaky ny tenin'Andriamanitra izany dia araka izay hitantsika ao amin'ny fafana Exodosy 2:2 ka hatramin'ny 10 fanekena taloha araka ny Exodosy 2:2 ka hatramin'ny 10 hotohizana araka ny testamenta vaovao Romanina 4:20 andiny 7 ka hatramin'ny 9 ary faranana eo mpitsanganana araka ny vaky teny ao amin'ny Jaona 1:5-30 ka hatramin'ny 12. Mialoha ny famakiana ny teny dia iombavaka isika. Sotranao Jesosy Kristy fa tsy diso anjara izay tamin'ity anio ity. Tsy ny mofy antoko ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloko ny vavanao.
ampitomboy aty anatinay ny teny ianao Jesosy malala ampitoetra ny teny eo ambavan'ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao. Jesosy malalo misy ohatra fa fahasoavan-dehibe eo anay izany na ao anatin'ny fahasarotana ary Andriamanitra dia miasa ianao mizara ny teninao mahavoky ho anay tsirairay avy. Amasino izay andray ny teny Andriamanitra dia aza veliverina aminao ny teninao raha tsy nahavita na ny rahanao azy. Ny anaratsoanao Jesosy Kristy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Exodosy 2:1 ka hatramin'ny 10. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levy, lasa nakavady tamin'ny zanakavavin'ny Levy. Dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy. Ary rehefa hitany fa zaza tsara izy dia nafeniny 3 volana. Ary rehefa tsy azony nafeniny intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfaltasy dity ny fiara, dia napetrany tao ny zaza ary napetrany teo anaty zozoro teo amoron'ny ely ny fiara. Ary ny anabaviny nijanona teny lavidavitra eny mba hahita izay atao aminy. Ary nidina ny zanakavaviny Farao mba handro taonely, ary ny ankizivaviny nitsangatsangana teny amoron'ny ely. Ary raha nahita ny fiara tao anaty zozoro ny zanakavaviny Farao dia naniraka amin'ny mpanompo vaviny iray izy ka nampaka azy. Ary noho nosokafany dia hitany fa zazakely ary indro fa zazalahy mitomany. Dia namindra fotaniny izy ka nanao hoe isan'ny zanaky ny Hebreo ty. Dia ho kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavaviny Farao, andeha kapitaiza amin'ny vehivavy Hebreo va ankaty aminao mba hitaizany zaza ho anao. Ary hoy zanakavaviny Farao taminy, andeha ary. Dia lasa raha zazavavy ka naka ny reniny zaza. Ary hoy zanakavaviny Farao taminy, ento izazy ty ka tezao aho fa izao handony karamanao. Dia netindra vehivavy ny zaza ka notezainy. Ary rehefa lehibe zaza dia nentiny tao amin'ny zanakavaviny Farao izy ka dia tonga zanany. Ary ny anarany nataony hoe Mosesy, fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Amen. Dia mbola hotoizantsika ao fanekena vaovao mivaky teny. Epistily ny soatan'i Paoly ho an'ny Romanina. Romanina 12 raisina amin'ny 7 ka hatsahatra hatreo amin'ny 5. Fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavolavokevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony heverina, fa mihevera izay onona araka mihoatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika, na dia maro aza dia tena iray ihany ho amin'ny Kristy, ary samy hafa momba ny tena isika rehetra. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika, araka ny fahasoavana izay nomenantsika, raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana. Raha fanompona amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompona. Raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahasotoana. Izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Io am-pitsangana no amakitsika ny filazantsara. Filazantsara afaka n'izao. Jaona 1:5-30 hatreo amin'ny 5:20. Ny nazahoan'i Jesosy ny mpianany voalohany. No ny ampitson'iny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roalahy. Ary nijeren'i Jesosy mitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandeha ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy mitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe inona ny tadiavinareo? Raha hoy izao roalahy taminy, raby, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerana ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Rehefa tokony mora 10 tamin'izay. Andre rahalany Simona Petera
no anankiray amin'izy roalahy izay nandre ny tenin'ny jaona ka nanaraka an' jesosy. izy no nahitany simona valahany aloha dia hoy izy tany efa nahitany Mesia izahay, dia mitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao no Simona zanaka Jaona, ianao atao hoe Kefasy. Avay masonao manamasinana ny fahavalona, ianao ny fahavalona. Amen. rehetra reheako malalatra ty alahady izay faharosahady amin'ny volana fahaenina amin'ny taona teo anatin'ny trinité ihany isika riavana alahady izay araky volaza teo dia natokan'ny fiangonantsika mahatsiarovana manokana ny fanabeazana ny tanora ny fiankolona ny ankizy. Ny volana jona moa sary adiady atsiarovan'ny fiarahamonina ny teny malagasy, nefa koa alahady izay atsiarovan'ny fiarahamonina manokana anatin'ny ray volan'ny ankizy. No zany dia faly miarahabantsika fiangonana riavana tratra izany fotoana atsiarovana ny mahazava-dehibe ny fanabeazana sy ny fiainan'ny ankizy izany. Ny andinitsotra masina izany akinantsika tao teny rehefa malala dia ny bokyny Exodosy toko faharoa. Exodosy toko faharoa ny andininy fahasivy. Naran Jesosy ary hoy ny zanakavavin'ny Farao taminy, ento ity zazy ty ka tezao ho aho fa izaho handoa ny karamanao. Ento ity zazy ty ka tezao ho aho fa izaho handoa ny karamanao. Vehivavy Egyptianina, princesse zanakavavin'ny Farao, efa koa anavavy Ramsesy faharoa, izay niteny tamin'ny Miriam na hoe tezao ity zaza ity fa ay izy ty, ary zaho no iantoka ny lany amin'izany fanabeazana ataonao amin'ity zaza ity zany. Maneo ny mahasarobidy ny zaza riavana, mahasarobidy ny fanabeazana, mahasarobidy ny mahaizy azy ny zaza ity andinitsohatra masina eto ampianatarantsika ity. Ento ity zaza ity ka tezao aho, tezaina maninona, tezaina ho tonga inona. Rehefa raha toa ka mamaky tsara ny andinitsika dia miteny ilay princesse na ilay zanakavavin'ny mpanjaka, zanakavavin'ny Farao hoe tezao ho aho. Saingy ny andininy voalohany amin'ity andininy ity dia milaza maha levita ilay zaza. Hoe andininy voalohany na hoe nisy lehilahy anankiray levita, zany hoe fianakaviana lofidiny, mba ho mpisorona mba fianakaviana avy amin'ny fianakaviany Levy, ho mpisorona, ho mpitondra fivavahana, ho mpikarakara ny fotoam-pivavahana, ho mpikarakara ny mikasika ny fanompoan'Andriamanitra. Levita ilay lehilahy, dia levita koa le reniny, ary dia levita zany ny zanany. Mosesy zany io
dia naseho ny bokyny eksodosy fa levita avy amin'ny taranaka levy zany hoe ilay taranaka zay natokana mba ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Andiny fa sy manao hoe tezao tezaina tonga inona zany lay zaza, tezaina ahatsiaro malevita azy ary tsy adininy Mosesy malevita azy. Ny andraikitry Mosesy rehetra dia nahatsapana fa tsy adininy malevita azy. Raha mite zany avako raha teditra masiny ity manao hoe tezao lay zaza dia tezaina ho amin'ny finoana, tezaina ho amin'ny finoana ahafantatra an'Andriamanitra. Afako amin'ity tokateo-piratanatsika ity dia amin'ny diny voalohany ka hatramin'ny fahafolo zany dia tsy misy loatra fidiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny vatana hoe nisy zava-mahagaga manokana, hoe nisy fanamibitsika manokana ve tao amin'ilay zanakavaviny Farao, nisy fanamibitsika manokana ve tao amin'ilay renin'ilay zaza. Tsy nisy zava-mahagaga manoatra tahaka ny amin'ny Exode toko fahatelo hoe nahita romi mirehitra fa tsy nahalevona ny Mosesy. Tsy nisy fitsofoan'Andriamanitra amin'ny vantana fa dia toy ny mandeha ho azy. Saingy lay andininy voalohany dia maneho izay fitsofoan'Andriamanitra amin'ny vatana izay hoe levita ty zaza resahany ity, ary io mahalevita lay zaza io. Dia hoe ny andininy faharoa manao hoe dia zaza tsara lay zaza, levita lay zaza, zaza tsara lay zaza. Dia satria levita zaza tsara lay zaza dia izay miantoka lay fiarovan'Andriamanitra ny toeny rehetra. Dia afako zavatsarotra lalovan'ity zaza ity. Nisy didiny Farao nanao tahaka izao mitoko voalohany. Hitan'ny Farao fa nitombo be ny zanak'Israely tao Goseny, toerana izay nametrahana ny zanak'Israely ho andevy. Dia nitombo be ny zanak'Israely mihoatra lavitra noho ny fitombon'ny Ekiptiana. Dia hoy Farao manao hoe tsy ho rakotry reto jiosy rehetra reto Hebreo reto tsika fa aleo ahena ny isany. Ena toy ny mpampivelona rehetra. Dia zao ny teniny tamin'ny mpampivelona zao no izy raha vao mampivelona ny Hebreo nareo na ny jiosy zany io na ny zanak'Israely dia zao finoiny zaza. Tonga dia finoiny zaza fa mitombo bezika manjary entamavesatra ao antsika, loza mitatao antsika dia finoiny zaza. Dia natahotra ilay mpampivelona, natahotra n'Andriamanitra ny mpampivelona ho ny andininy toko voalohany. Dia zao tsy novonoiny ilay zaza, tsy novonoiny zany roa zateraka rehetra. Dia gaga Farao ohatrany to tsy miena nge le zateraka efa ahoana fa ino dia ataon'ireo mpampivelona gaza reo tsy manaraka ny fandaminana, tokony vonoina nge zaza. Dia nataotran'Andriamanitra ny mpampivelona dia nandainga tamin'ny Farao. Nanao hoe ka zao angery Farao, zao angery mpanjaka. Alohan'ny atokavana ihany dia teraka ilay zaza. Zany hoe matanjaka be ny vehivavy Hebreo ka dia zao alohan'ny atokavana ihany dia efa maneny izy dia efa teraka dia efa tapaka ny tadipotra dia tsy mety tsony. Dia Farao manao hoe raha izany no izy dia vonohy dolo indray ilay zaza. Ary dia tao anatin'izany, ao anatin'izany zaza vonoiny zany ity resahantsika eto ity, resahan'ny toko faharoa ity, navotana tamin'izany loza amin'ny tatao zany. Navotana izy satria levita, navotana izy satria tian'Andriamanitra, navotana izy satria zaza tsara. Afaka malala raha mijery ny fahazazanao ianao raha mijery ny fahazazantsika isika dia izao ahatsiaro fa tahaka ity zaza ity navotana. Avy amin'ny rany koa isika ry avako malala, avy amin'ny loza mitatao isan-karazany koa isika fa navotana. Navotan'Andriamanitra satria taranaky ny marina. Rahaitsika amin'ny vampitoanatsika enitsikehitriny dia mieritreritra mandrakariva hoe satria nge za salama tsara ampy volana niteraka mihinana gikozy tamin'ny-mbola kely, niasa be ny ray aman-dreny, za koa niezaka tamin'ny fianarana, za koa mba nanao an'izao dia ohatr'izao salama tsara, mba manana asa, manana ny ankohona koa ajain'ny fiarahamonina, mba afaka aminao izay mety atao erihery. Miavako malala tsy dia izay loatra raha ity teto-am-piaratanantsika ity fa satria ianao levita. Raha miteny hoe ty levita dia tsy hoe mpisorona ihany, fa raha miteny zany hoe nitahiny ianao zaza satria zaza tsara, satria natolotra ho an'Andriamanitra ianao.
aritry ny fony fahazazy ianao tahaka ny sesy, aritry ny fony fahazazy ianao dia efa nitrotron'ny ray aman-dreninao tahaka ny sesy le vita ho an'Andriamanitra satria taranaky ny marina. Asa mitrika afaka malala fa ny hoe ny zavatra izay eo amin'ny toerantsika na ny fitahiana eo amintsika na ny fahasalamantsika dia vokatry ny zavatra nataontsika ihany, eo le marina loatra, misy izay tokoa, fa tsy tokony adoloana mihitsy ny soratra masina, fa ny taranaky ny marina sy ny taranaky ny mpanompon'Andriamanitra dia tahian'Andriamanitra, ary manana izany zara fitahiana izany ianao, satria ny dadanao, ny bebenao, ny renibenao, ny rainao niteraka anao, ny nentoanao, ny trotro anao mampahafantatra anao ny fahasoavan'Andriamanitra. Azadonao zany avako malala fa tsy mandeha ho azy akory ny hoe tahaka izao isika, fa nisy zavatra nolovantsika, nisy fitahiana nolovantsika tamin'ny ray aman-drenitsika. Nolovana tsy hoe nolovana hoe zavatra zo akory, fa noho ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny taranaky ny marina, ny taranaky ny mpanompoko dia tahiko. Ny tompo manao hoe za ngia mahavita mamaly ny heliko ny taranaka amin'ny fandimby hatrany, fa tsy manadiny kosa ny sosy ny fitahiana ataoko amin'ny mpanompoko hatramin'ny taranaka arivo madimby. No zany to zao tsika ravako malala, satria le vita tahaka ny Mosesy, satria ray aman-drenitsika tahaka ny Levi. Arany afaka tokony hifampatsiahivantsika mandrakariva rehefa miresaka amin'ny zanak'anabavinao ianao, na ny zafikelinao ianao, na namanao anao, na mpiara-miasa aminao anao, na mpiara-belona aminao, dia ampatsiahiva azy manao hoe ohatran'izao ianao, satria nianatra tsara ihany, na satria tsy hoe ny karama be, fa zao ohatran'izao koa ianao, satria zao ny dadanao, ny mamanao, ny bebenao nifikitra tamin'ny finoana ary manana teo anatrehan'Andriamanitra, dia zao mandehana eto batisa io zazy io, ndana te zao io zazy io, andana eto sekoly alahady io zazy io. Avako malala, zay ny atao hoe zaza tsara. Ary ianao zaza tsara, loza amin'ny tatao tahaka n'inona moa ry avako malala, na nididina antsika tamin'ny fahazazantsika, na ny toerana ny lalaovana fotsiny any ary, na ny tontolo mbehavana fotsiny any ary, fa zao sika tsy ho tahaka izao ry avako, satria nahoana? Satria nisy ny fitahian'Andriamanitra no loharano ny torantsika. Afaka malala ny faharoa dia hoe tireny mpianakaviana ity rehefa lazava tsara zany, fa mametraka adidy aminao eritreritra manao hoe tompo misaotra anao fa toy izao, satria teo ianao. Fa ola zanakavavy ny Farao, toy izao koa dia zao entiko ty zazy ty ka dia zao aho, tezaina atahotra an'Andriamanitra, tezaina ho tonga kristianina, tezaina ho tonga mpino an' Jesosy. Ny zanaky ny kristianina ry afaka malala dia tokony ho kristianina, ary manana didy itsika ray mety matsaka zange efa tsisy kristony ankoana dia tsy afaka malala ny taranaka dia zao tsy hivina mandrakarety ny zanakao, dia ny zanaky ny fianakaviantsika kristianina tsika dia ny zanakitsika taranakitsika kristianina. Fa ny faharoatsika teo izao hoe entika izazy ty koa mba ho velona, entina atahotra an'Andriamanitra, entina ho tonga kristianina, fa entina mba ho velona. Zava-dehibe mihitsy eto lay fahavelomana. Lay zaza zany dia niala vao ny fahafatesana, narovana tamin'ny fahafatesana, dia hoy le zanakavavy Farao, ento izy dia entinao izy dia tezao mba tsy ho faty izy. Misy tovavy zanaky ny fiangonana Ambotately, tsy tovavy fa renim-pianakaviana, zanaky ny fiangonana Ambotately miasa any PAM, isan'ny tompona ndraikitra ambony amin'ny PAM ao Rome, vao resaka telefona tamiko izy tamin'ny herinandro io, dia namindra-mantaina taminy aho, hono inona ny programa anareo amin'ny PAM momba Madagasikara. Teo le zaza hoe renim-pianakaviana manao hoe misy programa ato, misy fandara misy be dehibe ato, dia fa maninona be dehibe tahaka izany ny raha mitaha amin'ny firenekafa ny fanampiana Madagasikara. Dia mamarotsotra izy manao hoe Madagasikara ngia ao anatin'ny firenena faran'izay tsy ampy sakafo indrindra. Ary rehefa nijery tokoa rehefa koa malala ny eto Tanisa ny Terre des Hommes ohatra,
dia na ny avoakan'ny UNICEF na mitatiky ny banque mondiale latiny roapolo sy roa arivo dia mahita fa Madagasikara dia isan'ny firenena mijaly ara-tsakafo indrindra. Isan'ny firenena 4 na 5 tsy ampy sakafo sy mahantra sakafo indrindra zara fahomana Madagasikara. Itsika eto mety mahitana andrano be deaibe sy voatabia sy laisoa eraky ny tsena, fa vao mivoaka lavidavitra kely kilometatra vitsivitsy dia mahatsiaro tsy fahampitsakafo. Atotanisa zany reavako malala, tsy zavatra ho iny zany fa zavatra totanisa. Ary jereo tsara fa amin'ny totanisa farany teo zay tsy lavitra teo dia izao 20 tapitrisa mahery kely malagasy, 20 tapitrisa mahery kely malagasy amin'ny oatra fankely, eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 taona ny espérance de vie malagasy, zay ny totanisa 10 ka hatramin'ny 20 taona ny fahaelana velontsika malagasy amin'ny totanisa. Iny misy latsaka zany fa ny Amerikanina angisy 20 taona fa tsy maninona zany fa izao ny 50 isanjaton'ny malagasy dia latsaky ny 5 taona. Ary saritsaina zany hoe raha ohatra ka 30 tapitrisa tsika dia 5 tapitrisa zany ny ankizy sy ny zaza mandehandeha anitsa eny amin'ny lalana rehetra eny. Ary amin'ireo 5 tapitrisa ireo amin'ny atotanisa tsy foronina zany fa maingy amin'ny hôpitaly maingy amin'ny rehetra dia izao 50 isanjaton'ny zaza dia maty latsaky ny 5 taona. Ambobeka ny totanisa zany reavako malala. Ny zaza teraka zany dia izao eritreretra hoe iny zaza tsotronao iny zany, io zaza nankonanao iny dia izao fitahian'Andriamanitra. Fa 50 isanjaton'ny zaza teraka eto Madagasikara dia maty latsaky ny 5 taona. Ary amin'ny zaza roa, raha misy zaza roa zany dia ny anankiray tsy ampy sakafo, ny anankiray tsy ampy sakafo. Ny zanako zany aloha misoran'Andriamanitra mbola mihinana tsy haiko galia sexa inona, mbola benono tsara, voko tsara, henakisoritra, milamina tsara. Fa zao amin'ny taremarika rehetra, ary tsika moa zany eo tanan'Abiby dia eto tsika eo dia mety ny tontolo hitatsika eo dia zehitrezatsika eto, fa tsy ampy fitombona ny zaza, tsy ampy sakafo. Ray amin'ny zaza anankiroa reavako malala dia mbola mitombona foana tonteny teo. Endrika izazy ty dia karakara ahitandodonondozaka ny taranakitsika malagasy. Ay be dibeka ny zanakitsika tandodomin'ny fahafatesana isan'andro. Io loto isan-karazany io, tsy fahampitsakafo io fahantrany io. Ankoatran'izany ny herisetra atao amin'ny ankizy azonao saritsaina ve? Madagasikara dia fahatelo amin'ny firenena mpanorana mika eto ambonin'ny tany me ohatra apokapetepeny azoko zay ny verina ataotsaiko. Fahatelo amin'ny firenena mpanorana mika Madagasikara eto ambonin'ny tany. Fahatelo tsy hoe fahadimapolo, fahatelo amin'ny mpanorana mika. Tsika mifandrana mana zavatra isan'ny voalondohany amin'ny nickel sotro zany, cobalta, ma isan'ny voalondohany tsika amin'ny fanondrana entana sasasany voalondohany ko amin'ny isan-karazany. Fa zao amika dia fahatelo tsika. Alevinao saritsaina ange. Ohatrinona vidy mika andray, ohatrinona ny vidy mika alaina tao avy tsy mifanana betsaka mika. Aotra faingio, aotra 4 euro vidy mika lasana azy amin'ny ankizy amin'ny olona. Zany eo amin'ny 200 ariary eo latsaka kely. 200 ariary ny kilao amin'ny andraisana mika. Amin'ny atotanisa dia eo amin'ny ray alina mahery eo ny zaza tsy ampy taona. Ny zaza tsy ampy taona manangona mika alefa ny Chine. Ray alina mahery zany hoe ny tena ny tsasaky ny mpitrandraka mika dia zaza akizy. Afaka malala akizy zany ny karama arivo isan'andro. Raha ohatra ka mahavory 5 kilao izy mika arivo isan'andro ke zany. Aiza ny fandaharana azy? Tsy haiko hoe rehefa manao fandaharana azy isika dia miaingy amin'inona ny fandaharana azy atsika? Tena miaingy amin'ilay orana fototra ve sa miaingy amin'inona? Ho tsika manao hoe rehavako malala
ajereo ny ankizy am'izao matoa nataon'andriamanitra perikopy tony matoa hofanairana itsika mianakavy hoe mba ho aizy reritara anankireto mba ho aizy ireo zanakytsika ireo mbola tanjodomodozy ndia andikana any amin'ny tonjato vasivy folo zareo nataon'ny missionnaire dia afaka mandrefy anao hoe mba inona reny nataoko hoe toka teto ny missionnaire tonga to Madagasikara ny Kristy mivavahana kristianina dia izao ny zaza andray ohatra fotsiny ny zaza teraka lakaosy rehetra dia fantatrareo toy ny zazakambana rehetra aza mietreritra hoe ny zazakambana dia reny tambahoaka ihany nanary zazakambana tsy nanatsy Madagasikara manontoro tamin'ny fotoanandro ny akabeazany dia izao fady zazakambana daholo aza mietreritra tambahoaka moa ndrakitiny io mbola tavelan'io fa izao nantetroka voatany aza dia izao sady tsy nandray zazakambana tsy nandray zazateraka lakosy zazateraka lakosy dia fantatrareo tsara telo ihany miandry azy telo ihany miandry zazateraka lakosy io rano be ohatrany amin'ny mosesy io na izy alaina ny sahafa na koveta dia ampangotrahana ny rano alaina ny karoty dia reny fikisana sakamalao reny fikisana tsara amin'ny antsy maranitra dia izao ampangotrahana tsara alaina le zaza dia ahoaka amin'io rano mangotraka eo amin'ny avy nasiana sakamalao tsisy zaza velona amin'izany na anankiray azy zany ngenao taloha zany angisika taloha na alaina le zaza dia apetraka ao baravarany fahatromby alohan'ny voan'ny omby dia alaina zany le zaza mpanandra manao hoe tsisy hevitra manoto anareo io manimba anareo amandray manimba fiainam-pianakaviana io apetraka ao ambaravarany tranon'omby roana amin'izay ny omby ivoaka azonao sary an-tsaina ave iny ana mba ataontsika hoe misy raha tsara vita na ono ataoko hoe vita sisy ampiasana azy dia mba tsy vohitsaka fa le ahoaka aloha dia efa tsisy hevitra tsisy velona amin'izany fa vo mivoaka ilay omby dia mba eteto zany nikikika ny ray ny reny sy ny ray hoe io le zaza mivoaka ny omby tsahany loha zany ngenao angeny vatan'ny missionnaire teto nga vitan'izany ihany ny farafakeliny dia zao manao hoe raha ohatra ka mba mananonanona le mpanandro dia ozy manao zao aloha izy ary io fotsiny io zaza io ary io fa dia araisaraisana apetraka ery amin'ny dabapakona tsy azo tafo ve sa apetraka ery amin'ny dabapakony akady fotsy dia apetraka ho le zazateraka dia zay miantra azy iny tsara vitana indrindra iny tsara vitana indrindra ny hoe narina dia nitezain'olo-kafa dia efa tezain'olo-kafa dia zao fatany hoe zaza teraka lakosy dia tapahany kely ny tanany na ohatr' izany dia tezainy ohatradrailay avony drailay avony ke teraka lakosy dia nari apetraka nitezain'olona tany dia iny mitoetra fatatsika afaka malala zany angeny vatan'ny missionnaire teto no zany dia zao nataon'ny missionnaire lahara-pahamena fandaharanasany lahara-pahamena voalohany missionnaire dia ny ankizy sy ny tanova zay ny fandaharanasany voalohany indrindra ny 90 isanjaton'ny fiezahana dia ny ankizy sy ny tanova dia mandovan'izany ianao dia afaka niteo tamin'arivo teo tamin'arivo ke raha miakatra eto nareo andrana mbola miakatra mpopotsy eo dia misy andohamandro eo ambany eo dia midina ao andohamandro eo dia jereo fa mbola misy hoe doany zazakambana satria misy zazakambana naletika tao naletika ny vonoana tao afaka malala tsika mieritreritra mandrakariva hoe toy izao satria izao fa toy izao ianao satria ny fahasoavan'andriamanitra ary ny olona teo alohanao dia ny lo fantatra na toy izao anao anao fitaom-bavahana teto omaly ny kolejy na ny faharoapolo amin'izany taona ny kolejy Ambatopevanja ny efitra zay ny ankaviana anao ny tantaran'ny ilay sekolina Ambatopevanja dia variana ry avako malala zara moa tsy nalala ilay tantara marina fa ny missionna protestanta frantsay dia sehatra na fikaroana elabe fa zao variana ry efa tena nijeren'ilay tantara aiveka oatra aiveka fiezahana tena mafitaka izany nataon'ny missionnaire nitaiza zazavavy nitaiza zazavavy kely nanaisotra azy tanatin'ny fiarahamonina dia nampahafantatra azy an Jesoa
ary rehefa mijery ny sary ny sary isan-karazany zay tamin'izanao tana moa tsy nijery tsy nampiseho sary fa rehefa mijery ny sary rehefa tao anatin' lay nataon'ny missionnaire manomboka hatramin'ny hoe zao ny fipasohana da misy fiaina be lehibe dia ampianarina mipasoka le vavikely dia ampianarina midio le vavikely dia ampianarina mandahatra manao hoe zao a rehefa lavia dia mavokely ny dra dia ohatra zao ny klasmandry rehefa lakamisy a dia maitsomaitso dia variana mijeren'le sary ilay fanazavana zao zany ty zao ty avako malalo tsika manao hoe soatra masina eto entony zaza afa mba ho afaka amin'ny fahafatesana ry fiangonana ry kristiana soran'andriamanitra ma mbola toy zao ny zanakao ndana rehefa tonga any an-tranonao a dia fihino mafy be zanakao fihino na zanaka na bavinao na zanaka na daza ikizy hitanao voalohany dia fihino ny soran'andriamanitra fa velona ianao fa kay amin'ny malagasy ray ao anatin'ny isaky ny 5 isan-jato an'ekizy dia maty latsaky ny 5 taona dia ay amin'ny programme anasantsika fiangonana manahoana amin'ny programme anasantsika fiangonana misy programme anasantsika fiangonana fe mitodika amin'izany hoe fiarovana ny ainy zazy zany fiarovana ny herisetra amin'ny zazy zany ity cybercriminalité fa tamin'ny herinandro iny lesahako tao amin'ny bram-piangonana hoe misy zaza anankiray tanora mono maromarona kokoa mbola mpianatra ny université fa tsy te hoe betona dia manahoana voafitaka tao amin'ny ity bitcoin nareo ty io mba hananarok izy dia manao an'le pari mo filazanareo asa le fanamby dia mandrotsaka aloha dia miteny dia ao fa mitombo dia lasa 1000 euros 2000 euros 5000 euros 7000 euros dia mitombo hatrany inona no mitranga tonga 90 000 euros angamba n'izay mifarany tsy mbola tena farany dia tonga lay mpanao an'ilay izy ao miteny kimotra ny pyramide re dia rehefa sy le vola fa dia manolotra anatiny raha mbola doblenao io dia zao mahazo ianao dia nizakazaka nindram-bola tasy lay zaza tanora nindram-bola visy havanana eo mba masoko ny taratasy satria nitaraina ray aman-dreny dia nanao miteny amin'ny namana hoe apitramy 200 millions fa atao 400 millions rehefa mipoky ty zay moa le fiteninareo tanora rehefa mipoky ty dia averina ny 400 za dia nindrana maromaro apitramy 100 millions fa tonga 200 ty dia toy izay natra nindrana tamin'olona maromaro feno ny 180 000 euros natsofoka tao nikatona ilay programme tsy hita mandraky ty nindro injery fanjakana kina moa injery fanjakana eo tsahatra programme fampitory tsy namelan'ilay olona trano tsara tare mpiango ratopotately any dana se tatiavo am'dio tranon'le olona eo 4 milliards anavotana n'lay inona ny fotokontsika fiangonana mitazana fotsiny tsy misy manazava ny taranakitsika manao hoe mba tandremo anaka rehefa mampiasa ny cyber io zavatra io nareo tony sy tony aza mba jereny tony sy tony aza atao an'izao rehefa mampiasa an'io dia atretsy ihany tsy misy programme lasa mihitsy na anatina fikabanana tanora na any amin'ny ekizy fa zao efa metraika efa samy makaleso tsy misy mihitsy mba hoe zao ny fomba fampiasana an'io fa ray moa dia ao anatin'io Facebook io vinona ny tsy hitanika izy ao ao izy mavita amin'ny fanao fotoana sy ny sisa rehetra avako malao mbola mitrango io maro ny teny hoe mbola misy miloza amin'ny tatao ataon'ny farao dia io zao tontolo zao amin'ny taranaka mandraisa ndraiky avako malalo ry fiangonanao alahady tokana ho an'ny fanabiazantsika alahady raha tokana ho an'ny ekizysika mila meritreritra isika dia avako malalo na eo aza ny fahasarotam-piainana mila meritreritra ny taranaky ny firenena mila meritreritra ny zanaky ny firenena indrindra ny zanaky ny fiangonana fa nofateraka avako malalo ento ity zaza ity ka tezao koa inona ny fahatelo tsy eo velona ihany tsy hoe herendoza ihany tsy eo tonga kristianina ihany fa izao koa anana izay maha izy azy anana izay maha izy azy tezao izy anana izay maha izy azy zareo tsara nke nataon'ilay zanakavavy ny farao hoe azo natao tsara no mitondra n'io zazy io kizange
zanakavaviny farao azony natao tsara nitondra an'izo azy io na azony natao tsara ny naka ivavy egyptianina dia nitaizan'lay zaza fa zao no natao izy manao hoe zanaka hebreo ty no zany aleo vehivavy hebreo no nitaiza azy rehefa lehibe izy dia makany amiko zany hoe inona zany ny ao an-tsaina ny kolotsaina ny toe-tsaina nanabiazana lay zaza zany dia zay no arahan'ny mpoizany any ny teny dia tenindreny zay nidikany tenindreny zay nidikany hoe zanaka hebreo io no zany dia zao hebreo asaina mitaiza azy israelita ina asaina mitaiza azy dia amin'izay fotoan'izay ny teny iviazany dia ny hebreo ny fomba iviazany fomba hebreo ary rehefa aveo rehefa lehibe izy zay izy vao makaty amiko dia jereo amin'ny tantarany Mosesy ary aika ty Mosesy ty afaka malala na dia lehibe tao amin'ny lapa farao azy satria niaraka lehibe Mosesy sy Ramsesy II dia izao aika ny fahazazan'ny Mosesy dia hebreo no mitaiza azy dia tsy gagy ianao raha tia tanindrazany Mosesy tsy gagy ianao raha ohatra ka tia hebreo tazy Mosesy fa raha ohatra ka naveran'Andriamanitra raha ohatra ka nety ty zanakavavy ny farao ity ka nibeazina avy hatrany tany andrapan'ny farao izy na egyptianina nanabe azy dia tsy ho tonga mpitarika mihitsy izy tsy ho tiany hebreo mihitsy izy ataony ahoana ny ty olona tsy fantany navako malala io olana lehibe a ndraindray zanakitsika hebreo fa tezaitsika amin'ny toe-tsaina egyptianina zany hoe ndraindray zanakdraindray itsika malagasy fa ny toe-tsaina nabiazantsika ny zanatsika dia vazaha fisainana vazaha fanao vazaha ary nanteny ny aza dia tsy re mandeha miaraka amin'ny zanako le zanako miresaka eny zahay resaka tsotra fotsiny dilo le zanako inona dady zany mpandrafitra eo vao nietreritra ahoana tokoa moa zany ty zazy ty a 12 taona tsy mahafantatra mpandrafitra tsy fahadosoa zany fa fahadosoko za 12 taona zany ve inona ny tsy haiko inona ny teny malagasy tsy ho haiko 12 taona fa satria zay moa zany dia eo le totsika manao hoe ndraindray olanatsika dia zao beazysika tsy fahadosona akory any hoe mampianatranjanaka ao ny amin'ny sekoly teny frantsay tsy maninona zany betsaka nanao zany toko zany dolo raha aman-dreny rehetra teo aloha reo toko zany dolo nandritra ny fanjanahantany ange tany an-tsekoly miteny frantsay daholo raha aman-dreny tany amin'ny lycée Galeny tany amin'ny lycée Jules Ferry teny frantsay daholo ny rampianarana tany fa zao naninona na teny malagasy be reo raha aman-dreny rehetra reo satria ny tontolo mibeaza ny tao atokantrano ny tena niantoka an'izay fa tsy ny tany an-tsekoly akory tany an-tsekoly izy dia ny teny frantsay daholo izy rehetra fa rehefa ny atokantrano izy dia ny teny malagasy izy dia antaneo anjanaka ao arange orareo miandro amin'ny teny frantsay reo inony zany rambiazina inony zany ambiaty inony zany tsindaoro inony zany tsy fata fandrotrara inony zany antony ny mpatsaka fa tsisy fantatsy lekizy zany voangory arangamba mety tsy fantany fosy karabe ty tsy fantany tsy hay kory manavaka hoe tolo voangory tolo voanosy tsy misy hoe fahadoson'ilay zazy zany satria tsy azo lobedesina amin'izany izy fenao isika mihitsy ny tsy manao ohatra atao zanaka vavy ny farao zao hoe lay zanakao dia tezao tsy maninona nay zany iza misy azy ampianaro azy ny fomban'ny farao ny fomban'ny egyptianina tsy maninona zany ampianaro azy ny teny frantsay ny teny anglisy ila iny zany atao inona koa raha tsy mahay zany fa zao ny fahazazany aloha ampianaro nanana ny maha izy azy izy ampianaro izy anana ny maha izy azy ataony ahoana no tian'ny Madagasikara raha tsy fantany Madagasikara ianao ve dia tia zavatra tsy fantatrao tsy mitombony zany fa matotinao ity telefôny ity na ity finday ity na io fiarakodia zao satria fantatrao ny fahatsarana ary raha metrahana fantanao hoe inona ny tenitiavanao iny akanjo iny to iny foana nanaovanao dia fantatrao ny tika dia fa ny olona dia zao tsy nampahafantarina anao no mahatsara ny tanindrazanao tsy fantatrao ny tanindrazanao tsy fantatrao ny teninao tsy fantatrao zay mahatsara rehetra zany
tenen'ny hafa ny dina fa tsy zay ny zanakavavy ny farao eto fatany tsara fa raha tiana ny ananana olona mivelatra tsara dia zao tsy maintsy ao anatin'ny kolotsainy ihany izay mahizy azy ihany ny fototra enjana zay ihany io avako zay dikany hoe andanatsy io ny hebreo dia tezao amin'ny fombanareo izy rehefa lehibe io fa zao rehefa lehibe averety amiko fa tezao amin'ny mahizy azy zay ry fiangonana ahoana ny fomba fitezantsika ny taranakitsika kehitriny tao anatin'ny mofinaina tamin'ny farany teo asa zay nahenonareo nazava eto mpamaranana nazavana tsy ny fiatsaram-belatsia iny natao hoe metsara velatsia dia rehefa nanadiady namofiny teny grika namofiny isan-karazany dia zao rehefa ko malala tena tsy nitovy ny fiatsaram-belatsia amin'ny teny malagasy sy ny fiatsaram-belatsia amin'ny fomba fisainana vazaha amin'ny tandrefana dia zao metsara velatsia ianao rehefa tsy lazainao ny ao an-tsainao rehefa tsy milaza ny hevitrao ianao hoy nareo miteny frantsay opinion rehefa tsy milaza ny fomba fijerinao ianao rehefa tsy milaza ny fomba fisainanao anao dia zao metsara velatsia ianao fa maninona ny tsitsorinao zay ao an-tsainao fa maninona ny tsy lazainao zay tokony ho hevitrao satria ny antsoina hoe metsara velatsia dia zao mandainga amin'ny feon'ny fieritreretana na mandainga amin'ny fihetsepo zay ny antsoina hoe metsara velatsia raha ohatra ka miteny za manao hoe amin'ny vazaha io zay arabaky teny raha ohatra ka miteny manao hoe malahelo mafy za nefa ny atao koko falifaly dia zay ny antsoina hoe tsara velatsia tomtomany azany io nefa ny atao potokoato kotobaramita be mihitsy dia mandainga amin'ny fihetsepo koa zay ny antsoina hoe tsara velatsia arabaky teny ny mpandainga dia mandainga amin'ny amin'ny zavatra mitranga ohatra miteny manao hoe tena tonga teo mihitsy izy nefa tsy tonga teo izy dia zay ny antsoina hoe mandainga lay zava-mitranga mihitsy zany no vako dia mandainga amin'izay fotoan'izay fa raha ohatra ka lay fihetsepoky no andengako dia zay ny antsoina hoe tsara velatsia arabaky teny dia amin'ny vazaha zany dia tsotra be mihitsy ny antsoina hoe olona tsara ny ary mitsipy tsara velatsia dia milaza avy hatrano izay heviny rehetra dia misy artikla vakiko momba ny kolotsaina japonais dia namaly le kolotsaina japonais manao hoe satria ny adevina be zany nazava manao hoe tena hafahafa be mena miaraka amin'ny japonais tena hafahafa be dia tena ohatran'ny tsy sarotra be miaramena amin'ny japonais fa zao me tsara velatsia be ny japonais dia tsy nahatra dia nanontany an'lay zandriko tao an-trano mianatra tany japonais rehetra ny eny taona io zany inona ho any dikan'ireto teny japonais reto dia izy manao hoe zao izy ny dikan'io misy teny anankiroa amin'ny japonais honina ny anankiray ny honina ozy dia zao lay fihetsepo ohatra antsika malagasy mihitsy hoe misy fihetseponao anao samy rery iny na faly ianao na maninona tsy voatery lazainao zany ny fihetseponao zay amin'ny japonais tsy hoe tsy zava-dehibe akory ny fihetseponao fa mety faly ianao manoloana n'ilay zavatra mitranga hoe fa zao tsy zay zava-dehibe zay teneninao zay ny antsoina hoe honina amin'ny japonais fa zao lay tokony ataony azy no mibaiko azy lay fitandremana ilay fiarahamonina lay fitandremana hoe sao dia mandratra olona azy izao filazako natao-tsaiko zao zay ny kolotsaina japonais ary dia zany mihitsy mikasy hoe dia metsara velatsia ve mikasy lay fiarahamonina kosa aloha ny tandrovoko fantatro fa manafitohona anao ny zavatra lazaiko dia zao tsy milaza dia metsara velatsia ve izy tsy mitovy lay kolotsay metsara velatsia ve raha ohatra ka miteny aminao raha ohatra ka tsy teneniko anao anio hoe inona ary ty vibamy volonao ty fa raha ohatra ka amin'ny vazaha dia zao avy atrao izy dia mahitsy manao hoe raha ohatra ny hafahafa be io volonao dia amin'ny vazaha zany mety tsara satria zay fa raha ohatra ka amin'ny malagasy dia zao tsy mety zany amin'ny gasy ozy hoe volonina ny kihidirana no tsika manao hoe ny dia metsara velatsia ve ny malagasy ny kolotsaina tena samy hafa mihitsy zay dikany hoe be azo tsara aloha amin'ilay kolotsaina izy io natonga paster Andriamanjato nanazava nanao communication anankiray paster Andriamanjato momba ny démocratie tao amin'ny akademia asa tamin'ny taona 2000 tanoa 2000 mihitsy dia nanazava izy momba ny hoe nahoana ny malagasy miady varotra
fa lasa rehetrehtra mihitsy rehefako malala rehefa namaky an'ilay publication dia mba ny demokrasia le sahany fanitrisaka tamin'izay izy dia zao malagasy io zay efa miady varotra dia zao ny dikany hoe miady varotra amin'ny malagasy dia fitandrona fihavana zany hoe arakaraka ny bikan'le olona sy ny toeran'le olona sy ny maizy azy an'le olona le vidin-javatra tsy le vidin-javatra zany ny tandrona tsy lay tombony zany ny tandrona fa mety maty antoka izy na mety mahatombony be izy fa le fihavana lay tsy fandratrana ohatrinona ny vidin'io finday io e ray alina aiza kosa dia ray alina 5,000 ny volako mitenena aloha fa voly zany fa miakarakely kosa ianao e iny ary 9,000 tena anao ba zany hoe lay vidin'le izy raha nisy olona mividy teo aloha teo ray alina ny vidiny fa nisy olona faharoa ny vidy teo 5,000 sy ray alina ny vidy ary nisy ny vidy teo raha 5,000 ny vidiny kisy mitovy satria arakaraka lay fihetsepo arakaraka lay fifandraisana zany hoe rehefa vity zay dia miaraka amin'ny teny hoe misaotra ry vita alohan'ny ainy tsy za zany dia nahazo tsy naratra mihitsy teny an-tsena fa zao afapo dia afapo mpivarotra sy mpividy izay le fitandrona izay zany kolotsainy zany dia mitsara velantsy ve izy mangalatra ve izy mandainga ve izy tsy maninona mety eritreritra n'izay ianao satria fomba fizerinao tandrefana tsy maninona io na ampifandonan'ny petera sy Paoly petera sy mananaraka lay fomba taty sy nanana ka manahirana dia Paoly nalitsy be manao hoe tokony lazainao nagany ao an-tsainao dia tsy mitovy mihitsy izy reo la satria indray mbiazina tamin'ny toetsaina grika ry petera mbiazina tamin'ny toetsaina taty sy nanana miavako malalo hoy ny zanakavavy ny farao eto endry ty zazy ty tezao amin'le maha izy azy tezao amin'ny kolotsaina ny terahana izy aloha tezao amin'ny tenindrenina izy tezao afantatra ny taninrazana izy tezao afantatra ny fianakaviana izy tezao afantatra ny fombana izy fa rehefa lehibe izy eto ty ampindray fa zany anoy azy avako malala mananjanaka ny firenena betsaka zao dia tezay no tonga inona rezana antsika reny indraindray hoitsika teo zay tonga ray dia manampahaizana tapony fa zao sahirana moa teny communiquisme mandrakary hoe za pasteur tena tsy mahay teny malagasy tsona tsara tsony ny fomba malagasy toy zao izy natao ministre rehefa avy eo tsy nahita fianarana natao ministre tsy nahita fianarana natao solobava-bahoaka tsy nahita fianarana natao gouvernoura tsy nahita fianarana dia azakaka olona tsy lona tao anatin'ny tsy mahafantatra akory zay maha izy azy dia azakaka tsy fantany akory ary tsy hainy ny teniny tsy hainy ny fombany tsy hainy ny tokony atao tsy hainy ny olana dia azakaka zao ny zanakao io nge no ministra raha-pitso ny zanakao no mpitsara raha-pitso ny zanakao io ga io tsara vazaha tsy mitsara vazaha io tsy maintsy io ihany mitondra ny firenena itondra no fiarahamonina io zanakao no mpitandrina ro zanakao no filopirenena no ministra no solobava-bahoaka dia ampahafantaro azy tahaka ny mosesy ampahafantaro azy zay maha izy azy riavako raha tsika menimeny ery ka tsika mono lamody tsikakehitriny dia zao zany lay rehefa tsy mahay an'izao dia tsy tavita mihitsy fa zao tsy maro zany riavako malala tsy maro zany mahafantatra ankizy ato ambotately mahafantatra ankizy betsaka ato ambotately raika amby 20 taona amin'ny teniteny efatra be dia be fa tsy anankiray raika amby 20 taona amin'ny teniteny efatra miteny anglisy oatra nyreny ny oatra lavitra noho ny teny malagasy miteny frantsay ny oatra lavitra noho ny teny malagasy miteny malagasy sady teny malagasy tsara be dia be no fisana tao am-piangonana koa zanako no atao tsy mahay teny tsy mahay teny frantsay tsy mahay teny malagasy mihitsy ny aza ty pasteur fa ahoana dia asy teny malagasy atramin'ny sekoly alady atao am-piangonana dia mamotro fa ahoany tezay nareo tonga iny no zanakareo misy eto mpamagnanana misy tanora anankiray nitida ranomasina vao nresaka tamiko voatsela moa mifandray amin'ny ankizy amin'ny satria zon'andriamanitra fa misy mofinaina sila dia miantso ny ankizy misy tanora anankiray mpiangona tato sananareo eto ny ray aman-dreny zanakareo to tsy hitako eto ny ray aman-dreny navita fianarana momba ny aéronautique manao stage amina sekoly ambony momba ny aéronautique vita ny fianarana
nanao entretien tamin'ny safran sy tamin'ny daso zao foana ny valitenin'ny safran zao valitenin'ny daso tsy vazaha ianao dia tsy azo raisa mahay be anao ekena jereo ty mahay be anao jereny faripaizanao fa zao tsy vazaha ato nge avion de chasse nge natao atao ny acteur ny avion de chasse ny safran nge nataotsika tsy azo atao tsy mety atao amin'ny daso ka hoana ny atao afako malà ny olona tsy omeny anao zany avelany anao dia ato hoe etrianariny anao bananakatolo ty afako malala ny fireneny io afaka ny atsika le vita fa afaka 20 taona 30 taona iza ny tondran'ireo reo akizina dia teny malagasy ary tsy fantany na dia nitoetsy ary ny tezaina manao hoe rehefa malagasy dia tsy izy dia karana ny tondra sanatra ento ty zazy ty ny fiangonana lanio ny areny tezanazanaka aro anao ray aman-dreny ny fanabeazana tsara indrindra ary raha misy zanaka nabavy zanatra ala couzin tsy manana aloavy l'écolage tena aloavy l'écolage ianao manana safiky afitindria tya za ny antoka korondry za ny antoka tsy manana dadandry za ny antoka ny biblioteka ndry za ny antoka ny piscine ndry fa tsy mahafaty antokanao ny miantoka zaza riavako malà mety pizza anankiray nge ny 20 000 rialy fa misy vidiny zany amin'ny fanabeazana no zany dia zao raha misy olona fantatrao na zanaka nyray tapo aminao na mpanolobolindrina aminao dia zao ndanana mandraisa tana hoe inonanao kitapo za mividiny kitaponao isa-taona mandrapavita amin'ny fianaranao mahazo kitapo avao aty amiko nga isaky ny fisa-taona dina mo mahafaty antoka anao kitapo anankiray vaovao nge 4 alina 5 alina fa hotadidiny zazy mandra-pahafatiny ianao zany iny olony ny antoka ny kitapoko fa rehefa tonga ngeny tsisy zay afako malala na io droit d'inscription amin'ny université reke tsy te sanakotsika moa mety manana zany loatra fa misy be dehibe ny tsy manana an'izany misy be dehibe ny tsy manana an'izany miborosaka tsy mivoaka ny équipement tsy mivoaka raha tsy tery volany fa le droit d'inscription tsy maintsy aloaloha hitanay tamin'ny université zany mianatra tamin'izany tsika rehetrarehetra mandra-pahatonga mandra-pivoaka n'lay vasy-pianarana mandra-pivoaka ny kadrina maro samihafa dia ianao tsy maintsy mihetika dia mapio e tsy maintsy manao ohatra ty zanaka vavy farao ty tsika voatafavoaka ho amin'ny taranaka tsy maintsy mifanampy jereo ny olo-kafe izao anaka za miantoka kahe angia foana aloha tsy maninona isa-taona tsy maninona fa za miantoka fa zao mianatra inga avako malala engany mba hiteny tahaka ny zanaka vavy ny farao ty ianao ny fiangonanao hoe tana dia zao ny taranaka dia zao tsara izy fa za miantoka ivavatsika tombaandriamanitra io misaotra anao ray anao ny fitiavanao sy ny famindramponao manana didy izahay hitaiza ny taranaky ny firenena ho tonga pio ho tonga zanaka manana didy izahay tompo hiaro ny ainy ny taranaka hitsinjo ny taranaka amin'ny fandaharan'asanay amin'ny fomba fiasanay anao zava-dehibe ny taranaka saotra tompo fanomenao taranaka ny malagasy ny atsasaky ny vahoaka malagasy zaza tanora azo antoko zany tompo no avinay saingy voataizanay ve reo avy reo voakolonay ve reo avy reo mametraka andraikitra eo anoloanay no tompo misaotra tompo fa manafatra anay ianao ny anaovanay fanabeazana hananany tanoranay sy ny zanakay fivelarana ho amin'ny fitiava-tanindrazana amin'ny fakany aviny sy loharano toizay mamirafo aminay tompo raha mitavosavozo zahay mamirafo aminay raha ohatra ka tsy mitoetra araka ny fijerinao ny vina mpitezanay tompo ndreto azy zay ankehitriny isa-tokantrano isa-batanolo isa-pianakaviana ataovy manao zava-dehibe ny taranakay zay reo ny fiangonanao ireo sekoly FJKM 700 ireo sekoly kristianina 250 tompo
da io ny fiangonana da io ny sekolim-piangonana jereo reo zaza malagasy anapitrisana mandalo fahasahiranana voatery miara-my sekoly noho ny fanotrana voatery mamely telo voatery mangatsaka etseroa noho ny anoanina anadray raha simba ny eritrrehetra ny olon-dehibe mandrafo aminay tomposokafo ny masom-panahinay atsiarovanay ny lahara-pahamehana eo anevon'ny fiarahamonina vavak'izay ho an'ny mpitondra firenena mipanabe sy ny mpampianatra ny tompona ndraikitra isa-tokony ataovy misikim-ponitra hanasoa ny taranaka fa fonina omenanay ity nosy malala asa ny tananao ity zareo reo malaza sitrano zareo reo manana olana mampahirezo zareo reo manana ady ampanahy Jesosy miomizay nday afaka nampianao nay manao hoe ray naiseo an-danitra mba masiny anelina ho tonga ny fanjakana atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny danitra meonay ny ny anina saza mamelana tahaka ny melana izay mika tany ary aza mitondra nay amin'ny fakapana fa manafahany ny ratsy anao ny fanjakana sy miry ary ny voninahitra mandrakizay sankatsika ry avana anao ny fanekam-pinoana aorinan'izay ny hira fanampin'ny fahasiny 20 raisina nytsodrano mimbonatsika ny fanekam-pinoana kristianina ry havana hijoroantsika vavolombelona fa mino ny fahasoavan'ny tompo isika mino ny herin'Andriamanitra isika ary mino ny fitarihan'ny fanamasina itsika mino n'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino ny Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanamasina nateraka mari viritsiny nitsara nanapaka Pontipilato nombona tamin'ny azo fitsaliana maty kanalevina nidina tany amin'ny fiainantsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka fanan'Andriamanitra ray tsy to avy ihany ny aveny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina mandrena zao tontolo izao fiambonana ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fifaliana sy ny firaisanao amin'ny fanahy masina ombanao ary ampifaly anao nandavany Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amen. Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.